Fanantenanombenombeno dia amizao mivalo ora alina ho raha tia frantsay zao dia itsofokotsika ao amin'ny fandaharana zay andraisantsika lesona sy fampianarana torolalana ary toromarika ao amin'ny fiainatsika. Manasanao izara any amin'ny namana, manasanao partage any amin'ny ami indrindra ry fianakavianao aty Frantsa, avanao aty Frantsa na ty ivelany aty, de manasanao hizara naparitaka hipartage ny fandaratsika androany. Iresaky momba ny fianakaviana, ivavaka momba ny ankonana, ivavaka momba ny tokatranontsika androany, ary amin'ny toromarika sy torohevitra mahakasika an'izany. De zay ny mahatsara ny hoe mizara ny fandarana any amin'ireny namantsika rehetrarehetra ireny. Ngamba tsy de ela intsony satria za koa moa raha lasina bavy moa zany miala tsiny fa tsy de tena hoe mahay be an'ity Facebook ty fa mahay miteny fotsiny any amin'le hoe partage eo zay ihany mba haiko hoe partage eo dia zarao any amin'ny namana. Tsy de tena maharaka an'izy te fa de io koa moa mahafinaritra fa zay maharaka eo moa de maharaka, zay mahazo tombotsoa de mahazo tombotsoa, zay tsy maharaka moa de manaraka avy ao arina ihany izy. Zay ny azo tenenina, zay ny azo ambara. Dolotsika ivavaka milohan'ny idirana amin'ny fampianarana sy ny zavatra zay tena tiako resahana androany. Mivavaka tsika makasiraka indrindra tomponao ity fotoanan'io ity indray izay enonay ny afatrao, enonay ny fampianarana avy aminao, andraisanay fampaherezana, andraisanay taridalana, andraisanay fahasoavana ihany koa. Ity fandarana ity dia ikasianao ny fonay, ikasianao ny fanahinay, ary izay rehetrarehetra manaraka an'izao fandarana izao dia enoko fandray fanambinana sy fahasoavana manokana avy aminao. Misaotra Tompo. Amen. Iresaka momba ny tokatrano tsika dia ivavaka momba ny tokatrano dia avelao aloha maki tenin'Andriamanitra iray atao amin'ny John 10. John 10 manao hoe 10. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andringana. Izaho avy mba hananana fiainana sady hananana be dia be. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andringana. Fanoharana nomeny Jesosy izy io mahakasika ny demono, mahakasika ny asana devoly, mahakasika ny herin'ny Satana zay miasa amin'izao vanim-potoana izao. Ny tian'Andriamanitra ho tenenina amin'izany hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andringana. Zay ny atongavan'ny devoly, angalatra, amono, andringana. Atonganao tsy hilamin-tsaina zany, atonganao hikorotan-tsaina, atonganao hiainao anatina tebiteby, atonganao tsy mety miadana mihitsy. Ary afahan'ny devoly atonganao hikorotany romanalina, tsy mahita fiadanana ny romanalina ry havana dia tsotra ihany. Ny tokatranonao aloha ny siblen'ny devoly voalohany, ny vadinao aloha ny siblen'ny devoly voalohany, ny zanakao no siblen'ny devoly. Aizany fomba anakorontanana n'ity olona ity. Fantatry Satana tsara fa misy amintsika reto, misy amintsika reto tena salama tsara, salama ara-batana, tsy misy tension zany, tsy misy diabete zany,
tsy misy cholestérol zany, tsy misy an'izany insuffisance rénale zany, fantatry ny devolo tsara zany, fa milamina tsara ny ara-panahinao, fantatry ny devolo fa milamina tsara ny ara-panahinao, fantatry ny devolo tsara fa mety ny fidiram-bolanao, mandeha tsara ny ara-bolanao, mandeha tsara ny asanao. De tadidy zao fa raha milamina ny ara-bolanao, milamina ny fahasalamanao, milamina ny torimasinao, de enao ny faly am'izany, fa ny devolo tsy faly am'izany. Ary hitady fomba foana ny devolo anakory-tanana anao, hitady hevitra satana anakory-tanana anao. Ary rehefa tsy azony ianao any amin'ny fidiram-bolanao, tsy mety mikorotana fa milamina tsara fidiram-bolanao. Tsy azony ianao any amin'ny fahasalamana fa ny fahasalamanao tena ho tsara, de ato amin'ny vady aman-janaka ao am'izay ny devolo no hitsofoka. Satria hitany fa ny vady aman-janaka ao tsy afaka hisaraka aminao. Raha mipiasa anao mbola afaka miala aminao, raha ny soferanao afaka miala aminao, raha ny rafozanao afaka miala aminao, raha ny zobavinao afaka miala aminao, fa fantatry ny devolo fa ny vadinao sy ny zanakao tsy afaka miala aminao. De any izy mitsofoka mangina, any izy mitsofoka mangina. Inona ny tanjony? Mba hampikorotana ny fifalinana ananao, mba hampikorotana ny fiadanana ananao, mba hampikorotana anao ka tonga anao tsy ahita tory amin'ny alina, mba hatonga anao hamoy fo, hatonga anao hanana lahelo, hatonga anao hisy ratra-po, hatonga anao hitebiteby andro aman'alina, hatonga anao tratrana stress, hatonga anao tratrana dépression. De ozy ny devolo hoe tsy azotsika any amin'ny volo ty raha matoty, ny azy ny fidiram-bola milamina tsara, tsy azotsika any amin'ny aretiny izy fizy olona salama tsara ary tena manaraka régime tsara. Fa ato amin'ity zanany vavy ty, ato amin'ity zanany lahy ty, ato amin'le vadiny ato no hidiratsika ampikorotan-doha azy. Ary de misy amintsika mahatsapa an'izany. Zany no natonga ny fanahy masina ny hoe atao anatin'ity fandaharana Alarobia hariva ity indray, de mba hivavaka ho an'ny ankonantsika, hivavaka ho an'ny zanakao tsika, na ny zanakao any Madagasikara, na ny zanakao any Dubai, na ny zanakao any Allemagne, na ny zanakao eto a Paris, na ny zanakao eto a France, na ny vadinao, de anisan'ny zavatra lehibe ry havana ny tondrana amam-bavaka an'izy ireny. Teto aho de nampianatra omaly fa eto ambonin'ny tany ry havana tsisy zavatra kisendrasendra zany. Averiko eto ambonin'ny tany tsy misy zany zavatra surprise zany, tsisy zany zavatra surprise zany eto. Zavatra efa mitranga daholo ny zavatra rehetrarehetra efa miseho ankehitriny efa nitranga ary mbola hitranga. Raha ianao zao manana ny zanakanao vavy 12 taona, 14 taona, entre 14 ans jusqu'à 20 ans io de ohatrany kizitim-bel zanakao io, ohatrany te kikiky zanakao io, ohatrany te anao rebelle zany zanakao, te anohatra anao zanakao io, te anohatra anao. Ary lasa manana fiainana mitokatokana, lasa manana fiainana ohatra miafokafony, lasa ohatrany tsy te ilany hevitra ho intsony. Avy mianatra izy tonga de te hitokana any amin'ny hevitra misy azy ihany, de tonga de amin'ny telefôniny. Raha mbo miteny sy mananatra azy ianao tonga de ohatrany masika be zany izy, masika be zany izy. De ianao aza mieritreritra hoe vo ianao ny tratran'izany, ianao aza mieritreritra hoe ianao ny voatratran'izany, de hoe surprise am'izany ianao dia efa zany le izy, misy antony mahatonga an'ireny. Efa ianao ny voandroany voataika am'izany hoe ny zanako lasa be fa malitra, ny zanako lasa tsy azo tenenina, voatenenina kely de mikikiky, voatenenina kely de kizitim-belona, voatenenina kely de masika. Ianao surprise am'izany, ianao ny taitra am'izany, fa ny devolo efa nanomana an'izany nandritry ny taona maro hoe eto amin'ny 15 taona neto, eto amin'ny 17 taona neto, manomboka misy zavatra tsy azonao hifehezana azy intsony. Tsy hitanao zay anaovana amin'ny telefônina,
mba te anara-mason'ny telefôny anao, te anara-mason'ny namany ianao hoe so de manao namana any ambadika any ty, sipany anamana any any ambadika any ty, so de midaladala fa tsy hitanao zy fihezana azy, tsy hitanao zy fihezana azy. Satria ny devoly tompoka efa nanomana hoe aiza ny anakory-tanana anao, de tany amin'ny volanao ny lamina, ny asanao ny lamina, miditra tsara ny euro par mois, milamina tsara ny amin'ny asanao, milamina tsara ny fahasalamanao, fa ozy ny devoly hoe ato ny dirako anakory-tanana an'ity ray-mpianakaviany ity, anakory-tanana an'ity renim-pianakaviany ity, de any amin'ny zanako no idirana. Misy manomboka andray eo amin'izy efa manambady io, dia ohatrany hoe manomboka misoko mangina moramora kely ny devoly, ary ampidirany satana am'izay le hoe vo miona nareo, de ohatrany hoe raha vo tsy miona aloha, raha vo tsy miona mbola tsy tafahoana elaela, de ohatrany mifampiantso zany de mifampalahelo zany, de mifankalahelo zany nareo le zanakao lasa nanambady, ny zanakao efa nitokatrano, de ohatrany nalaheloelo zany, izy efa nitokatrano trano na mbola tsy manambady ary fa miaraka amin'ny copine na ny copain, izy efa manana ny asany any de efa mitokatokana any, de misy fotoana ianao ohatrany malahelo azy, de mba ohatrany te eona aminy, de zao anefa ny zavatra mampalahelo, vo miona mihitsy, de tonga de ady, vo miona, raha vo le mbola tsy miona de ohatrany fakalahelo zany, rehefa tsy miona de ohatrany fakalahelo zany, any zay ny zanako, any zay ny zafikelyko, fa raha vo miona amizay de tonga de gidragidra sy olana, ary mifaratra any amin'ny bloqué any amin'ny telefôny ianao, de bloqué anao any amin'ny Facebook, de lasa tsy mifandray tsononareo, de lasa samy manana fiainana ho azy, izy any amin'ny tokatranony, enao any amin'ny tokatranonao, zavatra tsotra ny atony, ienao ny taitra am'izany, ienao ny surpris am'izany hoe fa ahoana ary natonga an'izany, fa ny devoly efa manomana an'izany satria fantatry ny devoly fa ny zanakao tsy afaka misaraka aminao, ary de ao nitondra ny alahelo anao, ao nitondra ny vesatra ao anao, na ny zanakao any Madagasikara any, na ny zanakao eto, de ohatrany misy vaovao mampitaitaina anao foana, misy vaovao ohatrany hoe raha vo mifampiantso de misy zavatra mampitaotao, ohatra anao mampitobodoboka amin'ny fonao hoe nanahoana, de reo zanakao reo nataon'ny devoly fitaovana ampitebiteby anao, tsy ananao fiadanam-po. Ary ny zava-doza de zao, rehefa tsy miditra any am'ireo zanakao ndrao ndray izy, de ny vadinao ndray no idirana. Zany tompoko ny voalazan'i Jesosy io, ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andringana, ny efa programa ny devoly amin'ny tokatranonao, ny programa ny devoly amin'ny akonanao, ny programa ny devoly amin'ny fianakavinao, de tsotra ihany enao tsy hiadany zany mihitsy. Tao an-tsainao, mbola enao mbola tsy nanambady, de zao ny tao an-tsainao, ny anambadiky hiadanana, ary rehefa manambady eo fa leo ato tokatrano leo amin'ny dada sineny leo ato anambady fa rehefa manambady miadana. Ary zay ny atony rosonao tamin'ny fanambariny, na lehilahy erinao na vehivavy, isendra ny olo tiana de hoe erinao rehefa miaraka amin'ny olo ty koa, fa fantatry ny devoly zany. De rehefa tsy mahita olana any amin'ny zanakao ndray ianao, tsy mahita olana amin'ireo tanora ireo, de atao amin'ny vadinao ndray izy no mitsofoka, atao amin'le vadinao ndray izy no mitsofoka, ary tsy avila ny lamitsaina zany ianao, fa misy fomba foana idirany devoly anakory-tanana anao, anapotehana anao, andravana amin'ny fiainam-pianakavinao, andravana amin'ny fiaina amin'ny akonanao, satria tsotra ihany ny sibla ny devoly hatrany am-boalohany, ny sibla ny devoly hatrany am-boalohany, de ny ampahory, ny ampijaly, ny ampitebiteby, ny atonga anao tsy anana fiadanana, ny atonga anao tsy anana filaminana. Zay ny programa satana hatrany am-boalohany.
riavana malala ny antony ty fandaranty de ivavaka ho anao arefa aveo ary ara ivavaka isika anampitosika anao arefa aveo mety misy zavara tsy hainao vahana mety tsy hitanao zay fomba andaminana azy mety niezaka ihany anao mandamina azy amin'ny fahaizanao novahanao tamin'ny ozy izy anao anaovako masiky reo anaovako maivavy reo anaovako teny marary reo fa arakaraky ny anaovanao teny marary vao maika tonga ny korotana vao maika tonga ny problème hoy ianao hoe ezako tambatambaziko ndray izahako ndray ny alemy fanatampoka ataonao ndray zay de vao maika ihany tohatra ny tsisy mininona miova mihitsy tsy hitanao tsony zay hitondrana azy tsy hitanao tsony hoe aizany lalana mahana ny olana ary zany no ilana ny fifampifavahana satria manko riavana ny zavatra tokony ho takatsika arak'izay teniko zay de lisy tsy hoe ny zanakao tsy hoe adiny amin'ny zanakao ny olana zay de tiako marihana tsy ny ray aman-dreninao ny olana tsy hoe ny vadinao akory ny olana fa ny devoly mihitsy nefa mitsofokao fa na io riavana itsika neny tsy mety mino itsika neny tsy mety mino zany zavatra resany zany hoe misy tontolo nafanao ambadika hoe ny ao atsainao foana fotsiny de hoe maditra ny vadiko ny ao atsainao fotsiny de hoe mampirafo ny vadiko mijagajaga ny vadiko ny ao atsainao fotsiny de hoe zanako lasa be famaliny ny zanako efa tena manao an'izao sosao ny zanako ao anaty adalana zay fotsiny ao atsainao de ny fiheveranao fa zanakao io ny fiheveranao fa vadinao io ny fiheveranao fa rongonony mahatonga an'io ny fiheveranao fa namany mahatonga an'io fa ny tena marina riavana tontolo nafanany eo ambadiky ary de voly miditra tsikelikely atonga anao tsy ilamintsaina fa na mitsofoka tsikelikely de mba ianao zany efa mba mieritreritra mihitsy ianao hoe misy ny vola de milamina salapy matsara milamina izao milamina fa hitany devoly anao fa milamina marabola milamina marakasa milamina mara-pahasalamana foziny devoly atiny anakory tanana be ary raha tena fanahy io riavana ary raha tena fanahy io manakorotana anao de tady diso fa tsy misy afa-tsy Andriamanitra tsy misy afa-tsy herin'Andriamanitra no mamany olana ohatr' zany tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy tompo no mamà zavatra ohatr' zany ary zany ny ilainao tanteraka mihitsy ny fanampiny ny fanahy masina zany ny ilainao efa andresako teto omaly zay mbola tsy ndriko any androany fa rehefa tojo zavatra ohatr' zany ianao riavana de aza vahanatsony aloha iolana io rehefa tojo eo amin'le zavatra hoe namay ianao 2 taona namay ianao 3 taona de nampiasa ny atodohanao ianao de nampiasa ny fahaizanao ianao amana an'le olana de nampiasa ny vavanao ianao namana ny olana de nampiasa ny ranomasinao ianao namany olana tena nitomany fa tsy nety miva de conseil miko anao aza mamahatsony aloha aza mamahatsony aloha satria so de anitatra zavatra be diabe fa misy fotoana ianao mila mangina de mangataka am'izay ny fanahy masina misy fotoana ianao mila mangina de mifona ho an'ny tokantranonao mifona ho an'ny vadinao mifona ho an'ny zanakao mangataka famindra-po eo anatren'Andriamanitra mamindra-fo amin'ny zanako vavy ianao Jesosy mamindra-fo amin'ny zanako lahy ianao mamindra-fo amin'ny ty vadiko ty ianao mifona ho azy ianao mety efa nisy fotoana tena faran'izay mangatsika ny fifankatiavana reo mivady ianao any amin'ny fandriana hafa izy any amin'ny fandriana hafa na mety miray fandrianao fa efa tsisy nininona tsony efa maina tanteraka de aza tonga de mametsino ty vadiko ty mihitsy ny tena olana
ty vadiko ty mihitsy ny tena manao adanana, ty vadiko ty mihitsy ny tena aza maika anao an'izany, aza maika iteny an'izany. De volony ao ambadika io. Ary tsy misy fomba mahanao an'io raha tsy zava-panahy, formule ara-panahy, hevitra ara-panahy, ny fitarihan'ny fanahy. Zay ihany ny lalana mampiovana io. De zany mahatonga anao hoe, ozy izy ny tenin'ny Paoly apôstôly any amin'ny bokin'ny Efesiana manao hoe fa itsika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà, tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà, fa amin'ny fanapahana dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Itsika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà. Efesiana 4:9-12. Rehefa tody zavatra ohatran'io dia zay ny ataovy ao an-tsaina voalohany. Misy tontolona fanahy ao ambadika io. De tsy nofo aman-drà, tsy le vava be, tsy le maivava, tsy le manao teny marary, tsy miteny ratsy, tsy zany ny amahanao an'io, tsy ranomaso. Hoe gogogo itomany mba maninona re manao azy mampitsaly amin'ny mihitsy nareo dia napaka lalan-drà ianareo dia tena faty angamba. Tsy mahavahaolana zany raha napavy, tsy mahavahaolana, satria misy fanahy tafatsofoka amin'ny tokantranonao, misy fanahy tafatsofoka ao amin'ny ankonanao. De io ny mila resenao, io ny mila resenao, satria karazana zay mihitsy le izy e. Fantatry ny zavatra kendren'ny devoly ange de ny ampitomany anao e, ny zavatra kendren'ny devoly de ny ampahory anao e, ny ampikorotatsaina anao e. Zay ihany ny kendreny, de ato amin'ny ara-panahy ny fitaovam-piadinao. Zany na tonga amin'ny baiboly manao hoe, rehefa mijery ny to amin'ny Efesiana 4:20, tafio avokoa izy ny fiadin'Andriamanitra rehetrarehetra. De io ny ilainao tolotsaina avy amin'Andriamanitra. Ny voninahitra ho an'ny tompo, fa mba betsaka ihany reny olona mba metsika torohevitra sy taridalany reny ao anatina problema ohatran'ireny, problema ohatr' zao, ka mba mandray ny toriteny sy ny fampianarana raisitsika sy ny torohevitra mba omena, voninahitra ho an'ny tompo. Fa maro amin'ireny olona ireny no miova ny vadiny, miova ny tokantranony, miova ny zanany, satria le izy tena tsy maintsy hevitra ara-panahy e, tsy maintsy hevitra ara-panahy e. Tsy vita ny herinao sy tanjakao, ary ny fanahy masina mitratrehatra. Zany ry havana raha miresaka anareo an'izany manana tokantrano ohatranao koa ary manambady aman-janaka ohatranao e. Ny mahasamy hafatsika fotsiny de zao, ny marobe ny zanako, ny anao mety akoroa kely reo mampivadika atodohanao reo, mety anakoroa, mety anankitelo reo mampivadika atodohanao reo. Ny alazakanao fa anankisivy ny zanako, anankisivy, ary ny akamaroan'ireo anaty fahatanorana daholo. Ny lehibe indrindra am'ireo 3 taona, de misy ny 2 taona, misy ny 20 taona, misy ny 20 taona, misy ny 15 taona ao anatin'ny fahatanorana, misy ny 13 taona. Fa mahafinaritra raha vo ny fanahy masina no mitarika anao, de voninahitra ho an'Andriamanitra. Ny aza ny ijoroko fahavolombelona, fonina aza ny ijoroko fahavolombelona, satria fahasoavany zany, ary zany ny fampizarako amintsika eo. Za tsy mbola namelaka te hamaina ny zanako, tsy mbola nanompa ny zanako, nanao alika na nanao kisoa, tsy mbola niteny ratsy ny zanako, tsy mbola nanozona ny zanako koa tsy mbola nanatabava ka hoe nanatabava na le tena hoe tena mifampiady sy ady, tsy misy an'izany, tsy misy an'izany, tsy mbola misy an'izany. Ny olana mety misy kely indraindray eny naneniny ve ny olana tsy misy, fa ny hoe mampivadika atodo tsy misy zany, tsy misy an'izany zatra mampivadika atodo zany. Ny tokantrano no lamina, ary zany ny tena hitanao le hoe tolotsaina avy amin'ny tompo sy ny fanahy masina.
zany mahatonga atsika mijoro vavolombela sy miresaka eto. Ny nanak sivy ny zanako fa misotra no ny fitahin'ny tompo aho makasitraka an'Andriamanitra. Ny anao anankiray zanakao dia mampivadika to-dohanao. Ny ansasany anankiroa mampivadika to-doha azy. Tsy tantsony hoe ahoana ny fomba imetrizena, ahoana ny fomba ikontrôlena an'le zanaka, le vady, le olana, le fitsangajangana, rongony, zava-mahadomelona, ahoana ny fomba. Ry havana malala, rehefa tojo zavatra ohatr'izany ianao le tsotra ihany. Io vao nyteneko tamina anabaviny resaka anahy tamiko teo. Ny tena olana mako ry havana dia izao. Ity anisan'ny tena olana lehibe ary tsy maintsy resako amintsika. Le fiheverantsika le hoe zany hoe paster efa mba mivavaka, zany efa mba miantso an'Andriamanitra. Zary mandohalika mihitsy any paster ataotra anato mandohalika dia mitomany mihitsy any eo anatry an'Andriamanitra. Ka tsy le vavaka ohatry zany amin'ny le ilainy. Mivavaka ianao anaty fahalalana, tsy ndiko tsara. Mivavaka ianao anaty fahalalana sy fahatakarana ny hoe inona ny tokony ho atao. Fa tsy any amin'le hoe nivavaka adiny ray dia nitomany dia nitalao eo anatrehan'ny tompo dia adiny ray sasany teo mpandoliany. Dia le ranomasonao ny fiheveranao hoe satria anao nitomany dia le ranomasonao no andresenao lahatra an'Andriamanitra hoe tompo tsy hitanao ve zao fijaliako zao Andriamanitra, na ny ranomasonao ny andresenao lahatra ny demony. Ry demony mafy loatra ny mahazo anahy anaovanao aho fa mahoaka izay fa tsy hitanao ve ty ranomasoko ty ry demony. Vao maika mampandiha ny devoly ianao mitomany io, faly mihitsy Satana. Satria ny ranomasonao ny fifalian'ny devoly, ny fijalianao ny fifaliana ho an'ny devoly. Ianao mitebiteby sy mikorotatsaina ary tsy mahita tory amin'ny alina ny fifaliana ho an'ny devoly. Zany ny an'ny olona sasany. Ry Satana, oka rezery Satana fa mafy loatra ny eny mahazo ahy. Mijaly fa aza-pijalianao tsony ary Satana. Ka io fijalianao io mihitsy ny mahafinaritra ny devoly. Io le hoe nao tena miferotsaina sy tena mikorotan-davy mihitsy, io mihitsy ny fahafinaretana ho an'ny Satana. Zany mila takatsika zany. Fa le izy tsy hoe mivavaka fotsiny, fa mivavaka miaraka amin'ny fahatakarana, miaraka amin'ny fahalalana. Raha manoloana n'ity olana ity dia vavaka manahoana ny tokony ataoko. Inona ny sitrapon'Andriamanitra tokony ho tanterahako. Ahoana ny fitondran-tenako miatsena n'izy ity. Inona ny resaka tokony ho ataoko eo anoloan'ny zanako, ary inona ny resaka tsy tokony ho ataoko. Manoloana ny vadiko mampijaly sy mampirafy sy mampitomany amin'ny zavatra ataon'ny vadiko io. Inona ny resaka tokony ataoko, inona ny fitondran-tena tokony ananako, ny comportement, ny caractère. Amin'ny fomba hoana ny fomba zany le hoe mivavaka miaraka amina fahalalana, miaraka amina fahatakarana, mivavaka miaraka amina fahafantarana sitrapon'Andriamanitra. Fa eo daholo ny problema napino, eo daholo ny problema antsika kristianina. Mba efa tany amin'ny operana ihany paster, mba efa tany amin'ny pasterana ihany, mba efa tany am-piangonana mihitsy tamin'ny lady tany am-piangonana fa misy zavatra mila fantarina, misy zavatra mila ianarana. Rehefa miady amin'ny devoly ianao dia misy zavatra be da be mila fantatsika hoe zao no fomba fiatrisehana ny hery-maizina. Mba dinianareo ane ry havana eo, ny tia front tsara, ny tia amin'ny tany mandroso aty ary ny tsisy zavatra mandehandeha ho azy zany any aty. Tsisy zavatra mandehandeha ho azy zany aty. Misy lalàna ny daholy aty. Ninona zavatra ataontsika aty tsy afaka manao zay tianao atao sy zay mahafinaritra ny lohanao zany ianao aty. Dia maika ve fa hiady amin'ny devoly ianao, hiady amin'ny Satana ianao, dia hoy izy ianao hoe zay saim-patatro ihany io, zay mahafinaritra anay ihany fa zao ny fantatro. Reraka amin'izany ianao, vizana amin'izany ianao. Ary zany no mahatonga anahy mampafantatra ny zavatra ray voalohany aloha. Zavatra ray voalohany aloha dia mifona ho an'ny zanakao.
mifona ho an'ny vady, tsy manozona azy, tsy manozona hoe tompo hozoniko any fa mampijaly ahy, hozoniko any fa mampitomany ahy, tsy mety zany. Ianao mamoaka ozona io vao maika mahafaly ny satana, sady io mihitsy ny andrasany devoly aminao hoe hozono faty any mihitsy. Zany vavanao manozony zany. De ozy ianao efa hozoniko, efa nataoko an'izao fa tsy hitako an'izay marina. Tsy fanozonana, fa vavaka fifonana. Mifona aminao a tompo, mamela ny vadiko, mamela ny reto zanako reto, mamela ny fahotany, hitanao zavatra rehetrarehetra tsy mety ataony, mamindra fo amin'ny tompo. Vitsy zany, de mangataka ny fahazava-tsaina, ary zany eo ny ilana an'le toriteny. Eo koa manko ry havana, ny tena grave be amitsika pino de zao, mozy izy ny boky mpitoroteny a. Ao ny andro itenenana, ary ao ny andro anginana. Ao ny andro itenenana hoy voalaza am-baiboly, ary ao ny andro anginana. Ao ny andro afatesana, ary ao ny andro avelomana. Fa eo ny grave be mihitsy ampifangarotsika. Misy fotoana ianao mila tsy avelan'ny tompo iteny hoe eto ianao mila mangina, eto ianao aza miteny mihitsy. Ny olana nefany asain'Andriamanitra ianao mangina, eo ianao vao mitabataba. Eo am'le fotoana tokony angina ianao, eo ianao no mitabataba. Ary misy fotoana ndray Andriamanitra miteny anao eto ianao mila miteny, de ozy izy ianao za tsy hiteny tsony, aleoko mangina. Zany ry havana de efa zava-doza. Ny tsy fahafantaranao ny fotoana an'Andriamanitra de efa olana. Za miteny an'iren'le vehivavy manambady mamolavo reny foana, hoe rehefa mamy vadinao de aza miresaka aminy mihitsy rehefa mamy izy. Omeo vary izy de omeo azy ny rano mafana androny de omeo sakafo izy de avelao izy atory, de aza miteny. Fa raha amin'izy efa mamimamo iny ianao no miteny, de eo mihitsy ny andrasany devoly ianao ifamaly aminao izy. Ary ny olona rehefa mamimamo ry havana, eo izy mamoaka ny ao am-pony. Ny olona rehefa mamimamo, eo izy vao mamoaka ny tena ny zavatra rehetrarehetra ao am-bavany. Ary rehefa tonga ny rapitso marainana iny, tonga ny rapitso marainana iny, de tsisy tadidiny daholy. Raha teneninao izy zao teneninao tamin'ny alina, zao navoakanao mihitsy tamin'ny alina, tsy niteny an'izany eo izy. Tsisy tadidiko zany, tsy niteny an'izany aho. De izy eo ianao de mianana fotsiny, nefa izy tena sady nikapoka anao, nidaroka anao, no maivava taminao, no nataony tsisy dikany ianao, nataony tsisy valeurany ianao, ka ianao mifamaly taminy. Rehefa mamo izy de mila mangina, rehefa mamo izy tsy mila miteny, rehefa stressé izy, rehefa mikorotana ny lohany ka tratrana stress, efa mideprime ozy izy tsika ty, de misy fotoana mila mangina, fa tsy hoe izy efa mikorotana, izy efa entin'ny rongony, izy efa entin'ny zava-mahadomelona, de avokoa ianao mbola hitratrevatreva. Ao fotoana anginana, ao fotoana anginana, de ao fotoana itenenana. De mangataka amin'ny tompo ianao eto ny fotoana anginana, eto ary miteny. Misy ndray fotoana itenenana, asain'Andriamanitra ianao eto ianao miteny, de mila miteny ianao amin'ny fotoana tokony itenenana. Fa eo ny grave be. Amin'ny fotoana ianao tsy tokony ilelalela, amin'ny fotoana ianao tsy tokony hiteny, de eo ianao no mitabataba mamoaka ny am-pona. Azafady, avelao mihitsy ianao hiteny, avelao de mamoaka ny am-pona ao ianao de tena miteny. Nefa ianao le miteny iny tsy programan'Andriamanitra. Ianao le miteny iny manimba zavatra be da be amin'ny fifandraisana. Ianao le mamoakamoaka ny ao am-pona, le miteny iny manimba fifankatiavanao sy ny akonanao. Fa aprosian'ny devoly ianao hiteny de miteny. Efa mikorotana daholo ny zavatra rehetrarehetra, any ianao vao manenina. De inona ny zava-doza?
misy fotoana nefa sain'Andriamanitra anao eto am'izay anao mila miteny ozy izy nyfanay masina, eto ianao mila miteny de ozy izy am'izay ianao za tsy teny tsony aleko mangina mifandiso ny resaka amy fotoana tokony itenenany ianao mangina ary amy fotoana tokony anginany ianao miteny. Zany ny atao olona tsisy fitariany fanay masina ary zany ny ilana ny fanay masina. Ry havana malala amty alina ity mba hivavaka ho anao tsy de lava akory ny fampianarana sy toriteny fa androany ty ampianatra hoe raha tsapanao ny adosonao, raha tsapanao fa mikorotana ny tokantranonao de anao vavaka anakiraitsika androany ary anao intercession, prière d'intercession, vavaka fifonana ho an'ny akonanao. Reo akonanao reo de tsy afaka misaraka aminao, ninona adalan'ny zanakao tsy afaka misaraka aminao io, ninona adalan'ny vadinao tsy afaka misaraka aminao io. Vadinao foana, zanakao foana. Noho izany tsy maintsy mila fahalalana sy fahatakarana ianao amy fomba mahanao ny olana. Ary za de miteny aminao, tsy ny olona rehetrarehetra ny tokony enonao resaka. Zany angely izy, zany angely zava-doza koa ny ry havana. Korotana ny tokantranonao, ao anaty olana ny tokantranonao de olona mamolava no akanao hevitra, olona mpiara-misotro toka aminao ny akanao hevitra, olona mikorotana tokantrano ny akanao hevitra. Ny fiaina tokantrano ny ara mikorotana, ny zanany ary tsy voafehany, izy ary mampirafy nefa io ny akanao hevitra hoe mikorotana kiny tokantranoko tsy hitako tsonjy anaovana azy so inona kiny mba hevitra tokony atao an'izany. De any am'ireo olona mpijangajanga reo ndray anao maka hevitra, am'ireo olona mpamonjy soare sy mpamonjy balina sy boîte de nuit ireo ndray ny akanao hevitra. Izy ary nakidino ny sipany, any anao ny maka hevitra, aiza ny fiainanao tsy vao mikikorotana. Ny pasteur eto tsy akanao hevitra, ny pasteur ao tsy atoninao, ny mpanompon'Andriamanitra ao tsy atoninao, ny mpanompon'Andriamanitra sady vavaka ho anao, ametra tananao anao, anoro lalanao anao, ny fiangonana eo antsoantso ve tsy atao. Tsy manatona anao fa indraindray olona efa ary betabe mihitsy ny tanora. Zany anisany mahavoafitaka ny tanora, betabe tanora tafalatsaka anaty problème ara-pitiavana le tanora. De iza ozy izy anao ny akan'le tanora hevitra, tsy mbo ray aman-dreny ara-panany akana hevitra, fa le tanora namany mpiara-mianatra aminy, le tanora namany mpanalaza azy, le tanora namany lesbienne, io ny akany hevitra hoe kia nisaraka tamy copain koa, saraka tamy copine koa, de inona ny atao. De atoron'ny olona voana ianao, manoro voana anao ny olona ampiletika anao misimisy kokoa, satria ny tanjon'ny devoly de ny ampijaly anao sy atonga anao isofrira isan'andro, isofrira sy tomany isan'andro, miady tsainy isan'andro problème anao. Zany ihany ny programa satana aminao, atonga anao iletika miamletika ary tsy tafarina tsony. Atonga anareo menakavy isaraka ka iady amy zanakao 5 taona ianao, iady amy zanakao 20 taona sy 19 taona, iady amy zanakao vavy. Zany ny fahafinaretana ho an'ny satana. Atonga anao miseritraina sy mitomany andro manalina amin'ny zanakao vavy kely io, atonga anao tsy eo natsony amy zafy kelinao. Zany nge programany devoly ry havany. Ianao tsy ahita ny zafy kelinao ho tafasaraka tanteraka amy zanakao vavy de tsy hitanao tsony izy eto Frantsa hoe aiza ny nalehany na aiza ny nalehany. Zany programany demony zany, hitadiny fomba rehetrarehetra nakorotanana ny fiainanao sy ny tokantranonao sy ny akonanao hatramy zafy kelinao. Fa zany efa mino fa ao ambadiky zao vavaka fifonana ibebaka tsika, iady ara-panahy, tsy ndriko tsara, ady ara-panahy, satria tsika tsy mitolona nofo amandra. Aza mieritreritra hoe
sitrapon'ny vadinao io na sitrapon'ny zanakao io fa devolony ao ambadika io, ary ny sibleny io zavatra io ataon'ny vadinao any ambadika io sy ny zanakao any ambadika io, ianao sibleny io, ianao sibleny satana amin'io, atonga anao hitomany, atonga anao hikorotana. De ianao manambola, ianao mananasa, ianao manana zavatra rehetrarehetra, ianao salama tsara, fa ao ihany ao ny korotanany devoly, ianao tsy ampahita tory ianao. Amindra fo aminao an'iny tompo, amindra fo amin'ny vadinao any izy. Raha mety arao zao vavaka zao, indrindrandrindra nareo manana olana amin'ny vady aman-janaka, indrindrandrindra ireo manana olana na zanakao any a Madagasikara na any Allemagne na any a Suisse ny zanakao na iza misy ny zanakao na eto a Frantsa fa efa manomboka miady nareo mianaka de efa elany tsy mifandray, ienonao hoe tena ienao mihitsy le tena mitomany andreo manalina amin'ny zavatra mitranga amin'ny akonanao. Arao zao vavaka zao zao vavaka fifonany zao avereny zao Jesosy io fantary fa tia ianao, tia ny ankohonako ianao, tia ny vady aman-janako ianao, mamela ny eloko tompo. Voarayako zany fampianarana zany, voarayako zany toriteny zany, fa ny devolony ao ambadiky ny fangiry firiana mahazo ahy, ny devolony ao ambadiky ny ranomasoko, ny devolony ao ambadiky ny fijaliko, ny devolony ao ambadiky ny souffrance, mamela ny eloko tompo. Atsangano ray aho, velombelomony ray ny ara-panahako, mamindra fo amiko Jesosy, miangavy anao aho tompo, mamela ny eloko ny akonako, mamela ny eloko ny zanako, mamela ny eloko ny vadiko, mamela ny eloko izy ireo ianao tompo. Reako zany teninao zany, reako zany teninao zany fa ny devolony ao ambadiky ikorotana rehetrarehetra amin'ny tokantranoko, fa mino tompo fa anangana indray ianao amin'ny fifaliana sy fiadanam-po ahy ianao. Eto Jesosy de mandroaka reo fanahy ratsy mitondra korotana atao amin'ny akohonako, mandroaka ireo devoly zay mitondra korotana amin'ny akohonako sy ny zanako sy ny vady aman-janako sy ny tokantranoko. Miala amin'ny anara-maherin'ny Jesosy zany, miala amin'ny anara-maherin'ny Jesosy zany, miala amin'ny anara-maherin'ny Jesosy zany, miala amin'ny vady aman-janako ireo devoly mamatotra azy, mamatotra azy amin'ny toka, amin'ny zava-mahadomelina, mamatotra azy amin'ny fijangajangana, mamatotra azy amin'ny stress, mamatotra azy amina déception, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Miala amin'ny akonako ianao ry Satana, miala amin'ny tokantranoko sy ny zanako ianao ry Satana, miala ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy io mamindra fo am'ireo akonako ireo ianao, mamela ny eloko ny akonako ianao, miala reo ozindreo, miala reo ozindreo, miala reo famisaviana sasana devoly mampikorotany ny tokantranoko ireo. Tsy maintsy afaka ny zanako, tsy maintsy afaka ny tokantranoko amin'ny anaran'i Jesosy, tsy maintsy afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiako ianao tonga de hivavaka eo amin'ny mpanarana ty fandarana ty, ianao no manaova vavaka, tenenao natrehan'ny tompo ny anaran'ny zanakao hoe ianona tompo ny anaran'ny zanako, mamela ny eloko io zanako vavy na zanako lahy io ianao, ianona ny anaran'ny vadiko tompo, de tenenao natrehan'Andriamanitra ny anaran'ny ray manontolo, tsy ny fanampiny anarany ihany fa ny anaran'ny ray manontolo hatramin'ny fanampiny anarany. Tenenao natrehan'Andriamanitra mamela ny elon'ny tompo. Hatramin'izay de nanozina azy Jesosy, hatramin'izay de niady taminy, fa reko ny teninao fa tsy mila miady intsony fa mila mangina, mamela ny eloko ny akonako, de tenenao daholo ny anaran'ny vady aman-janakao, de raha vao avy eo ny asana devoly, roay ny herin'ny devoly manakorotana amin'ny tokantranonao,
sany mivavaka etso Jesosy malalako dia mifampivavaka ainao ny zavatra rehetrarehetra hitanao reto ralahy sy anabavy tena hoe anatina olana misy aminay tena hoe anatina tebiteby anatina ranomaso misy aminay tena pahoriny satana isanandro sanandro mihitsy ary tedavany devoly mihitsy ny anakorotana reto tokantrano reto sy ny akonana fa mivavaka ray malala ao mamindra fo am'ireo mpanomponao reo ianao mamelany eriko reto mpanomponao na ny vady amanjana na ny zanany na ny akonany miantso ny famindram-ponao atompo miantso ny famela-keloka avy aminao adada malala ao mamelany fahotana izy ireo ianao miala ao anatiny eo ny ozina reo fanapanakorotana miala menarany Jesosy Kristy tompony reo demony rehetrarehetra miala ao anatin'ireo akonana ireo eto atompo de tena mifona mibebaka miantso ny anaranao a Jesosy fa manatena fa ombadika zao vavaka izao ikasika ny fiainan'izy ireo ianao ikasika ny fiainan'ireo akonana ireo ianao ikasika nyreto tokantrano reto ianao amerina ny filaminana sy ny fiadanam-po ianao amerina ny filaminana sy ny fiadanam-po ianao miala ny devolim-pabekorotana rehetra ny devolim-panakorotana rehetrarehetra miala am'ireo akonana ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo miala ao atsangano ray ireo tompo malalako atsangano ray ny fiainan'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy amen hotahiny tompo tsika menakavy mina fa zay vavaka izay dia izy vokany mialohan'ny saratsika de misy filazana kely any ampitaiko aloha fa misy rapitso zany de somary miova kely ny programme rapitso alakamisy ho anareo eto Paris tsy mandray olona eny amin'ny 19 rue de Stalingrad tsy mandray olona eny amin'ny Arcueil rapitso no ny antony manokana de tsy mandray olona any rapitso fa aty amin'ny 52 grande rue Juvisy zay zany le izy 52 grande rue Juvisy sur Orge zay le adresse de zay no fotoana andraisako olona rapitso aty manomboka amin'ny 10 maraina mandray olona aty raha ohatra ka te eo anamiko ianao fa tsy any amin'ny tsy any Arcueil akory fa zay le niteneko teo zay 52 grande rue Juvisy sur Orge zay le toerana rapitso alakamisy mandray olona aty de ho atsika lay nomana programme fotoam-bavaka zay fa mahazatra atsika isaky ny alakamisy dia amin'ny 7 hariva ihany amin'ny 7 hariva ihany ny programme atsika zany rapitso zany hoe avy miasa ianao zany dia amin'ny 7 hariva hatramin'ny 9 sasany ihany ny fotoana atsika rehetrarehetra zay te androso ara-panahy rehetrarehetra de mbola eto ihany nanaovantsika azy eto amin'le 52 grande rue Juvisy any no anaovana ny fotoana io rampitso amin'ny 7 hariva hatramin'ny 9 sasany alina rapitso alakamisy zany raha ohatra moa zany ka mila numéro téléphonique ianao de numéro téléphone koa 0758 84 de mbola 84 ihany 46 farany 0758 84 46 farany izay ny azoko ampitaina fa dia matoka fa ivavaka ho anao azo alina izao ivavaka ho an'ny tokantranonao ary sa matoky fa misy vokany zay vavaka zay tena minono zo teniko zao fa misy vokany zay vavaka zay araho fotsiny zay de ho hitanao ny vokany fa tsy mety misy zavatra miova za misaotra ny tompo fa tena ny tompo manamarina ny tenin'ny mpanompony
raha tamy sabotsy teo azao de niteny hoe tsy maintsy misy fahagagana amy terinandro ty, tsy maintsy misy fahagagana amy terinandro ty ho an'ireo mpinona anatrika ny fotoam-bavaka tao de tena mahavarina ry havana fa tena manao mirakla Andriamanitra, fahagagana maro reo niantso anaty telefônina hatramin'ny latsinainy hatramin'ny talata androany alarobia mitantara amin'izy ireo ary misy amin'izy ireo tena hoe tsy andriny mihitsy zay tonga amin'ny maraina ny andro hitantarany zavatra mitranga ny sasany amin'ny tokatrano zay tena efa mikorotana tena efa hoe tsy hita zay amahana azy de tena misy fahagagana hoe milamina vo eo azo ny nandray telefônina ohatry zany mihitsy tamin'ny anko atoandro tamin'ny 12 tany anabavy anankiray nandefa message hoe pasteur efa milamina zay mivady ato vo ankeo maraina be nandray telefônina tamina vehivavy anankiray avy any Lyon izy namonjy fotoam-bavaka tonga taty amin'ny La Courneuve nefa ny avy any Lyon de izy niantso anazy keo maraina hoe nampanatsony lehibe pasteur izy tamin'ny omaly talata de natahotra hoe inona ny betizy nataoko, inona ny zavatra tsy mety nataoko ny nampanatsony de zao izy niteny lehibe anao hoe tsy nanao betizy ianao fa c'est une bonne nouvelle fa ho raisina piasa CDI ianao de nakariny hatramin'ny karamako pasteur izy de ny karama mihoatra lavitra no leny eritseretiko tena maro reo fahagagana araky ny zavatra ny tantaraiko teo tena hoe betsaka reo fahasoavana misy anabavy niantso ana mbola ankeo ihany hoe ny asany de reny le mitaiza olona dala reny le mitaiza olona efa misy fanaratsy reny zany any amina hôpitaly de tena io olo io pasteur izy mikikika foana de metsika devoly io olona anankiray io fa ny délivreko pasteur izy nametrahany tanany roany devoly nefa any amina toeram-pitsaboana hôpitaly asana hôpitaly na inona de tonga izy de nitsipatsipaka de taorina zay tonga de calme de lasa nanam-pitiavana be nangataka câlin amiko de lasa tena miasy io herin'Andriamanitra io tatoato zany de tena nandray telefônina sy vovô mafaly foana satria eo Andriamanitra manao fahagagana ary zay ny anasanatsika hoe mahereza fa zay zavatra tsy vita anao ny manova azy zay tsy hainao ny manova azy Andriamanitra ny manova azy ary manao fahagagana ny fotoanatsika amin'ny sabotsy moa de eny amin'ny La Courneuve ihany amin'ny 6 ora maraina tsy diso eo amin'le hoe 102 rue de la Convention 102 rue de la Convention 93 120 La Courneuve ao ny toerana amin'ny 6 ora maraina tsy diso ny anaovantsika ny fotoam-bavaka lehibe isaky ny asabotsy io hitahin'Andriamanitra anao sy ny akonanao afaka tonga ianao raha ho avy fa za manome conseil foana hoe rehefa ho avy de tonga avy mialoha fa anao fotoana amin'Andriamanitra tsika de aza tara raha ho avy ihany de aza tara ho tahin'Andriamanitra tsika de ho feno fahasoavana raha sitrapony tompo zomariva indray manao fandarana amin'ny valo ora alina hitondra fanetanana sy fampaherezana ho atsika de hitondra vavaka ho atsika ao amin'ny zoma amin'ny valo ora alina raha ohatra ianao ka mbola mila fampaherezana sy vavaka manokana de azonao atsona amin'ny telefônina teo ao fa vonona nampy anao amin'ny bavaka ho tahin'ny tompo veloma daholo tompoko